amin'ny fifaina lehibe indray no iarahantsika eto a faly manona trany ny atsaran'ny Iosoa sy ny asoavany Iosoa tokatrantsika izay mampandroso a ny tenin'Andriamanitra indray zany a dia ny fampianaran'ny Iosoa ato tokatrantsika jiavy mandroso ato tokatrano indray ny ambasadran'ny Iosoa manao izay mijery amin'izao ora sy fotoana izao ary anaraka ny fampianarana larana fahasivitsika amin'izao fotoana izao manona ny atsaran'ny Iosoa amintsika jiavy koa ary mirazo antsika samotaina Iosoa eo ampandrenesana ny teny sy ny fampianarana ary hitondra soanao mandakarivany izao teny izao. Ny fampianarana androany moa zany dia ny fanaporofona indray fa marina ilay anarana hoe Iosoa fa diso kosa ny ilay anarana hoe Jesosy na hoe Iosoa na Iesoa. Izay indray no jerevantsika androany ary miaraka amin'ny fanaporofona hatrany moa tsika araka ny soatra masina niarako moa na raha nangataka radio ary rehefa ianareo zao teny izao dia mariako a asangalarina ny teny fa aleo mibebaka manatony Iosoa tsy aleonao ve afaka amin'ny fahotana dia tsy manao teny intsony izay angalatra an'ilay teny indray ianao sy ny fampianarana dia vao may ampitombo ny fahotana ao ianao ampitombo ny fahotanao eo ianao aza manao izay intsony fa aleo mamonjy ny fanahy amin'izay a dia mandeha amina ny miarabantsika rehetra ao tokatrano ireny tena koa ny ambasadeur-ny Iosoa Ziadia no mandroso tokatrantsika ny amin'izao fotoana izao a fampianarana larana fahafolo numéro 10 izay mihitsy ngamany fampianarana numéro 10 ny fampianarantsika ny amin'izao fotoana izao a mikasika ny amin'izay zavatra izay avy hatransika moa zany dia hijery ny tenin'Andriamanitra mikasika ny hoe izy indray Iosoa magnina moa ny ambasadeur-ny Iosoa no miteny hoe Iosoa foana fa tsy mba teny ankoatran'izay izy satria ny antony a zay Iosoa izay mihitsy ilay maty teo amin'ny fijaliana ary zay ilay zanaka an'ilay dada Iava vao nampianariko teo a ary iny dada Iava malalako iny a iny no naniraka ny Iosoa malalako indray. Iosoa ilay nirahana hanatanteraka an'ilay fitiavany hoe hamonjy ny olona satria tena tonga izy hamonjy a dia izy no hanatanteraka ny famonjena dia izay natonga ny hoe tonga izy hamonjy ary dada Iava moa no afaka mamonjy satria any amin'ny daholo ny loharano ny famonjena ny source du salut izany hoe source de sauvetage zany raha miteny frantsay raha ohatra hoe hovonjena ny olona anankiray dia tsy mety sauvena izy izany hoe avotana izy a dia Iosoa ny loharano izay a tamin'ny alalan'ny dada Iava any hoe avy eo amin'ny dada Iava ny famonjena nalefa ao amin'ny Iosoa mbo tanterahana satria tsy misy zahatra atao raha tsy avy any amin'ny dada Iava daholo dia Iosoa amin'izay no nanatanteraka anazy a ho famarinana ny teny sy ny voninahitry ny anaran'Andriamanitra ray a ao amin'ny Iosoa zany zany ka ny jerevantsika eto zany a dia ilay boky ny tenin'Andriamanitra rikatra amin'ny ny tenin'Andriamanitra ry amin'ny boky ny Matthieu azafady indrindra Matthieu toko voalohany a dia ny andininy faha 1:20 ny jerevantsika avy hatrany a amin'ny anaran'ny Iosoa dia mijery avy hatrany tsika zany any tokatrano a dia mijery ny dikany teny ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Iosoa de efa Iosoa moa satria izay mihitsy ny famariana fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana izany hoe ity Iosoa ty zany dia hamonjy ny olony dada Iava dia olona ny Iosoa hamonjy anazy a ho afaka amin'ny fahotana izay indrindra no mahatonga ny olona atao amin'ny Iosoa rehefa afaka amin'ny fahotana dia tsy manota intsony ary tsy mahay manao ratsy intsony mazava be io teny io mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ka rehefa afaka izy dia tsy manota intsony dikan'izay mba ho tanteraka ka hiditra any amin'ny lanitry fa raha vao tsy tanteraka tsy mahazo miditra any amin'ny lanitry zany hoe tsy novinovina ka ilay mpamonjy zany a dia nomena anarana hoe Iosoa fa maninona zay atao hoe Iava no mpamonjy moa ny dikan'izay zany hitantsika mazava mihitsy eto hoe izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana mitondra famonjena izy zany ny dikan'izay famonjena ho an'ny olona ny dikan'izay dia anoentsika aloha ny fanamarinana io zanak'Andriamanitra io dia efa laza mihitsy ny fa ny afantarantsika ny famarinana ny Iosoa zany a hiditra amin'izay tsika ary mazava ho azy zany fa ny ankoatran'izay tsisy maro namoaka fanambarana zany Iosoa zany fa izy a dia mitondra ny anaran'ny dadany izay ny fanambarana voalohany fanaporofontsika zany a ny famarinana anarany Iosoa mihitsy no fanambarana fa mitondra ny anaran'ny dadako za araka ny Jaona 17:11 lalàna fototra zany a Jaona 17:11 a tsy misy afaka miala mihitsy zany fa hoe
ny anaran'ny dada Iava zany a, ny anaran'ny Yehosoa zany a de mitondra ny anaran'ny dadany, de zay avy hatrany madiso ilany hoe Jehova. Ka rehefa diso Jehova de diso Jesosy a, ka rehefa diso Jesosy a, satria Jehova ny diso, de aiza tsoa moa zany marina an'le Jesosy ny dikazay aminareo, satria Jesosy a de nateraky Jehova, ka rehefa diso Jehova le nazaventsika teo a, de diso ange Jesosy e. De rehefa diso Jesosy a, aza manao fomba ny devoly ndray hoe ivadika paly tao daholo no rehetra de hoe zay koa nge zao fa miaraka amin'ny Yehosoa e, fantatry hoe fa diso nge Jesosy iny fa Jesosy nge ny Yehosoa e. Aza mba manao an'izany fomba ratsy zay ihany nge le fahavoazany tena mahatsiravana an'Andriamanitra aminareo e. Raha tokony mba vonjena de manaraka ny devoly foana, tsy mijana manaraka devoly foana, efa nampaoriny devoly firy arivo taona de mbola anaraka an'izay foana ve manaraka androany, mahatonga saina e. Ampy zay ny iarahanareo tamin'ny devoly, ampy zay miaraka amin'ny marina am'izay. Ary tsy hoe eto amin'izao tontolo zao intsony aho, zao no tsy etonza, fa izy reto no eto amin'izao tontolo zao, fa izao mankany aminao. Ray masino, terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maraintsika. Terizy ireo amin'ilay anaranao zay nomenao ahy, nomenany Yehosoa zany anaran'ilay ray. Ohatrany hoe olombelo izy, ohatrany hoe rakotony rina Paul, de raha miteraka indray de hoe rakotony rina Jean, samy eo foana le anarany hoe rakotony rina. Ohatran'izay koa ny an'Andriamanitra, Iava. De tsy maintsy mitondra ny anaran'ilay ray izy zany, ao amin'io anaranay hoe Ia io tsy maintsy hoentiny dikan'izay, satria io ny anaran'ny rainy a, Iava. Misy teny zay moa any tena mahitsy be mihitsy ny teny hoe Iava mihitsy ny fiantsoana ny dada Iava, samy anarana Iava. Hitantsika eto amin'ny Exodus 15 teo zany, Ia ny fiantsoana azy ary Iava koa ny fiantsoana azy, fa tsy koa hoe forme contracté koa ny hoe ny Iava ny atao hoe Ia, non non non, tena anarany mihitsy zay. Donc antsika hijery an'izay teny zay, hoe moa misy an'izay tsy haiko natatitiko zay teny zay, so ny bokin'ny Jeremia 26 ny angamba izy zay, Jeremia 26:4 angamba izy iny, Isaia 26:4 moa fa tsy hoe Jeremia, Isaia 26:4 moa sa 24:6, zay 26:4. Matoky any Iava mandrakizay fa Iava ny tompony vatona mandrakizay. Donc aveketsika amin'ny teny Hébreo ary hoe, aveketsika amin'ny teny Hébreo, Isaia 26:4. Hitanao tsara fa tena ao mihitsy ny anarany hoe Iava. Isaia 26:4. Isaia 26:4. Ohatrany tsy ato izy ito izy ka, izy ito. Ty zao izy ty raha amin'ny teny Hébreo a, indray ilayntsika sary, hitanao tsara le izy hoe io izy io, tena ao mihitsy ny anarany hoe Iava. Tsika moa tsy maintsy maka sary foana mba hafanamahana profy hoe misy nge le terme hoe Iava io teneniko foana aminareo e, so raha zareo fa tsy misy io, fa misy mihitsy io, io izy io ary aby zay rehefa tsika amizay a. Ty le Iava, ty zao le Iaty a, ty zao le Iaty, io zao le Ia, de ty le Iava, satria mamaky teny du gauche de la droite vers la gauche tsika. Ty ambony ty zao a de vadika ato ambany ato indray a, zany hoe makany zany sansin'le famakiana teny makany, izy io makany sansin'le teny zay. De reo avakeo zany de io le terme hoe Iava. De dao ilayntsika anaporofany aloha zany a, de ahoana moa zany izy zany am'le araky ny soratra teo a, de tsy aferitsika vakina indray a. Rehefa hitantsika zany le Iava de io izy io, ty indray izy ty zao raha ato amin'ity soratra ty a, io le Iava, no le soratantsika indray. Fa nazavaiko moa tony fa tony le tsy maintsy ahitsy kely amitsika aby a, mba hiverina amin'ny normal daholo a,
am'izay afaka nyfahotany fa tsy foroporona fahatany a manjala sy manao foana mihitsy ny afarany izy zao le ia anankiray a de aorinan'ity mifandray am're am'izay iavato fanazafaina tolo io fampianana teoloha io zany le iaiava ka tena le terme hoe iaiava zany a de tena miexista mihitsiny zay zao nareo mieritreritra hoe anarana iaiava zany tsy miexiste zany fa tena miexista mihitsiny izy existe io io iaiava zay ka raha nivakitsika zany ny bokyny Isaia 26:4 tamin'ny boky Hebreo de zao moa zany voalaza eto hoe pitso vaiva vaiva adevadki bia iava jour olamim zay zany le teniteny amin'ny Isaia 26:4 fa hitantsika tsara mihitsy fa iaiava zany a tena fietsona io dada iava io tiako tenenina so misy mieritreritra hoe tsy fiatso anazy zany iaiava zany fa tena iaiava mihitsy idritsika io zany io iaiava ny fietsona anazy zany daoary de nomeny ny anarany ray zany ty zanany ty araka volazany soatra masina hitatsika etoy hoe nomeny ananray hoe terizy reo amin'ny anaranao sy nomenao ahy zay a araka volany soatra masina de raha volany bokyny Isaia jaona zafady indrindra veloha la zatra tenenina de ohatrany misy misafiritaka kely niteny anazy satria be de be le fa nivateny fa alamitsika milamina fa tsy mainy zany jaona 17:11 hoe ray masino io izy io ray masino terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy nomena ny anaran'ny zanak dadany zany a ty zanaka ty a de mazava azy fa ao le terme hoe ia apetraky tsy avetrany zay re am'le tableau a tsy mantsy efa manana tableau fa mahafinaritra be ty a avetsika indray ty vonotsika teo indray aloha le anarana mazava ho azy a de miditra am'izaytsika hoe tonga le anarany rainy izy ozy ny soatra masina de mipetraka indray zany le soatra hoe ataotsika mangamanga mahafinaritra be hoe ia mipetraka zany hoe iode sy ea ty le manome hoe ia mipetraka zany io teny hoe ny anarany Ehosoa zany de tsy maintsy misy soratra hoe ia ny dikan'izay a satria lalàna mihitsy no teny zay teo zany hoe tonga le anarany ray izy io zany le hoe tonga le anaran'ny ray am'le hoe iava de hoetiny anarany hoe iava io le ia io zay io le teneniko to amitsika hoe na ho any famaky an'io a ihy na ia de raha tadidinareo tsara ny teny zay teo aloha teo a tsy haiko natadida zay ny teknisiany kaikikaiky eo nisy mihitsy ny telo ny teneniko eo na io famaky an'io ihy na ia zay fa azo atao dao zany na ity teo hoe i na ia ndray am'ireo de rehefa anjerevantsika atao am'y CFR nefany a de nivakiny zareo hoe ialy izy fa tsy nateny hoe ihy de mazava zay afentsika tazomina tsara zay te zay hoe na io atao hoe ia na io atao hoe i de ka le ray moa zany tondra anarany ray izy de io le iode zany a ity terme ty ny tena tiako tazominy hoe misy an'io terme hébreu io ny anaran'io zanak'Andriamanitra io hoe iode sy e misy an'io ny anarany zany io ny tiako apetraka mafy amitsika am'le hoe tadidio fa tondra ny anarany ray izy a de misy an'io ny dikan'izay zany anarany Ehosoa tsy maintsy misy an'io na tia na tsy tiana zay de tazomitsika indray ny aloha hotadidinareo tsara hoe tsy maintsy misy an'io ny anarany Ehosoa satria mitondra ny anarany ray izy a de apetrakatsika indray ny hoe ataotsika arsiva indray hoe tondra ny anarany ray izy a io le izy io zany dikan'izay petsika sokafana am'izay io zany le ray izy a araka nyvolaza teo a tondra ny anarany ray ty a jevatsika iny a isitsika menamena de iny zany le sohatra tondra ny anarany ray izy a tsy maintsy misy anyity zany dikan'izay ao ataoky am'izay fa mazava tsara atsika ny an-trano hoe tsy maintsy miexiste ty terme hébreu ty zany a tsy maintsy miexiste io io asiko flesimoran hoe tsy maintsy misy io anarana hébreu io a io alphabet hébreu hoe iode sy e tsy maintsy misy an'io zay ary a ary efa tsika any am'izay aloha fa hitantsika ny sary a tsisy afaka manotra ny zaniko zatra nangalatra ny zany to le aloolombela rehetra rehefa nampianatra an'io ny ambasadeur Ehosoa zao fampianarana zao de lazaiko atsika
tsy nisy nahafantatra an'izao fampianarana zao mihitsy ny olombelona ny ray ary fa rehefa nanomboka nampianatra ny ambasadeur-ny Joshua zany fampianarana zany atao hoe Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahotana zany dia fanomboka tany amin'ny 1995 ny ahafantarana an'izany raha tetỳ tany satria tsy de niasa zany Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahotana zany dia efa tany amin'ny 1995 nivoizina eto amin'ity taninareo ity planeta Terre ary nitohizany zany taty aoriana nytoy foana dia rehefa nandeha moa zany fampianarana dia efa misy mijery amin'ny internet sy ny mangalatra an'le teny rehefa nainao le fampianarana dia lasa miparitaka amin'ny internet zany anarana hoe Yahosoa zany ankehitriny fa tsisy nampianatra an'izany tsy zao ilitanareo zao fa raha tamin'izany vaninandro nampianarana zany fampianarana zany dia tsy niexista tamin'ity tany ity mihitsy zany nareo Yahosoa zany fa nitanareo tao dia Yesoa na Jesosy na Jésus zany ny tena malaza tao fa tsy miexista ny ankoatran'izay zay ny fahamarinana zay fa dia tateoriana moa dia nisy indray ny anarana hoe Yehosoa fa ny anarana hoe Yahosoa dia tsy niexista tao anatin'ny soratra masina ho aza avaiko tsy niexista tao anatin'ny internetinareo zay tiako tenenina tsy niexista mihitsy zany satria ilay Yehosoa dia tsisa fa Jesosy ary lay Yehosoa dia tsisa fa Jésus ary lay Yehosoa tsisa fa Yesoa ihany ary Yesoa ihany lasa Yeso lasa Jesosy sy Jesus maro samihafa dia le tsy mahafaka amin'ny fahotananareo anankiray ihany reo ary eto dia no fanazavana fa zay mivavaka tamin'izany Yehosoa zany dia zay le atao hoe mivavaka tamin'ny Josoa androany daholo ny nazavanareo an'izay ho aza avaiko tsara eto mihitsy ny izy dia hitanareo tsara ny fahadisoanareo mivavaka tamin'ny olona zay mivavaka tamin'ny Yehosoa ary zany mazava-dozany nataonareo nao ary fa tsy maintsy miditra ny fanazavan'indray moa santsika verina indray tsika eny amin'ny tableau zany amaloha ndaso mba moramora le fampianarana dia tsy maintsy alefa tsika milamina tsara petraka amin'izay zany anarana hoe Laodicea zany petraka ina loatra ataotsika anarana mavomavo am'izay tya eventsika kely tya petraka amin'izay zany anarana hoe Laodicea sao io zany naran'ilay Yahosoa lay tsy maintsy mitainginy ny voalohany io zany mipetraka amin'ity voalohany ity zany narana hoe Laodicea io le anarany ray apitsika fanamarina tsara hoe fotray hoe tya le anarany ray zany ty tsy maintsy mitondra an'io izy araka ny lalàna teo ary ndray Yahosoa ty zany le voalohany teo ndray Yahosoa hoe za de Mose no nilaza momba satria izy miteny hoe ary Andriamanitra fa tonga izy amonjy ny olona io afaka amin'ny fahotana mitondra famonjena zany izy ka inandray ny dika ny famonjena satria ihany no famonjena ny voalaza teo dia misy anarany izy zany le voalaza teo hoe ihany no famonjena ihany no mpamonjy ihany mitondra ny famonjena Andriamanitra ray Laodicea no mitondra ny famonjena zay ny dikany satria mitondra ny anarany ray izy dia io le Laodicea aiza ary nahitantsika an'le tenin'ny famonjena indray tia sorona kely fotandrotana be tsika atsika numéro 1 tsara mazava fa manjary tsy hitanareo le trano zay ataoko hoe 1 tya ty zany le 1 ty io le 1 io mitondra ny anarany ray miditra am'izay tsika inandray ny teny Yahosoa satria hitantsika hoe Andriamanitra ray no mitondra famonjena satria hoe tonga amonjy ny olona izy zany hoe mitondra famonjena izy ny dikan'izay dia aiza ny ahitana zay anarana hoe famonjena zay indray zany dia izao indray ny teny Yahosoa hoe rehefa hijeriny momba anareo ao amin'ny faharoa indray zany ty ny voalohany dia atao amin'ny faharoa indray tsika sao hoe inona ny toy ny tenarany ity rehefa hijeriny momba anareo zay Yahosoa dia andana jereo amin'ny boky Mosesy fa Mose no nilaza ny momba anahy dia atao tsika hijery ny boky Mose indray inona ny teny Yahosoa amin'ny boky Mose ao amin'ny boky Yahosoa ao amin'ny boky Jaona moa fa tsy boky Mose Jaona toko fahadimy andininy fahenina amby efapolo Jaona 5:46 zany Jaona 5:46 zao ny voalazany fa raha manino a Mose ianareo io zany hoe gaga fa manino miteny hoe Mose foana satria izay ny tena anaran'io Mosesy io na Moizy io miteny jiosy Mose no anarany ka nitondra famonjena ho an'ny jiosy izy dia zay mahatonga nama averiko amin'ny original satria rehefa mitondra famonjena dia averina amin'ny original anarany fa tsara zany tsy mideko fa tsy maintsy teny amin'ny teny hébreu tsika za tsy ny teny izay fa aversika amin'ny teny hébreu normal ny anarana rehefa mba mitondra famonjena goavana izy
zay mahatonga amin'ny teny hoe Moshe ny antsointsika anazy dia zay ny anarany amin'ny teny Hebreo. Fa raha mba nino amin'ny Moshe ianareo dia ino olona zanak'Andriamanitra io zany, satria nanoratra ny laza izy. Io ndray zany indisy faharoa io Jaona 5:46 io hoe raha ny momba ny Joshua dia zao ny tenenina io zanak'Andriamanitra io zany, i Moshe ny nanoratra ny momba azy. Ka raha vao misy olona moa nakay Mexika tamin'ity tany ity dia ny anarany mihitsy ny tsy maintsy omena lanja voalohany hoe iza ny anarany io. Ka ny anarany no manao ny définition ny olona anankiray, mamaritra ny olona anankiray ny anarany. Ary namakaiza na mitady asa dia ny anarana foana tsy maintsy omena voalohany indrindra. Ka eo amin'izay anarana zay indrindra zany dia mametraka mihitsy ny soratra masina eto hoe any amin'ny Moshe no jereo satria izy no nanoratra ny laza momba akoatran'izay nytenen'ny Joshua le teo hoe mitondra ny anarany dadako iny efa mipenaka iny efa tsisy resaka tsony iny fa le Eudacie zany le izy ny dikan'izay. Dia hoana indray ny tenin'Andriamanitra raha mikasika amin'le hoe famonjena, aiza ny ahitana ny tenin'ny famonjena dia efa namoaka an'io teny mihitsy izy mijerevantsika arika hatramin'ny bokin'ny Moshe ary nisorata amin'ny Moshe zany arika hatramin'ny Numérie 13:16 vakitsika dia vakitsika amin'ny teny Hébreu indray rehefa avy eo. Numérie 13:16 Numérie 13:16 ireo no anaran'ny lehilahy izay nirahany Moshe hisafony tany, ary Hosea zanaky Nona dia nataony Moshe hoe Joshua. Zay Joshua moa natao hoe Joshua koa ny tena marina zany. Mbola vazaveiko amintsika atao zay zavatra zay zany. Inona ary ny dikan'ity teny ity dia aleo hiverina antsika indray ny Hebreo tranainy. Hiditra ny boky ny Hebreo tranainy indray tsika ato amin'ny satria naniraka ny raha ny teneny teo zay hoe aleo hiverina kelikely teo hoe novain'ny Moshe io ny anaran'ity Hosea zanaky Nona ty io izy io, fa Hosea ny anarany io tamin'ny voalohany, fa novain'ny Moshe fotsiny zao nataony hoe ary dia nataony Moshe hoe Joshua. Zay le izy. Ka io Joshua iny andao jerevantsika satria tsy Joshua ny tena anaran'io rangahy io tamin'ny voalohany fa Hosea io hitantsika mazava be hoe ary Hosea zanaky Nona, Hosea zany tena anarany tamin'ny voalohany dia nataony Moshe hoe Joshua. Amin'ny teny Hebreo moa le hoe Joshua. Zay le ho jerevantsika. Ka le atao Joshua dia tsisa fa Joshua, ary hoe Joshua dia tsisa fa Joshua, fa saingy io Joshua io nataony le hoe Yehoshua. Ho jerevantsika daholo zay. Hafa amin'ny Yahoshua mihitsy le izy. Tsy mitovy mihitsy le hoe Yehoshua sy Yahoshua, fa i Yehoshua dia tsisa fa i Joshua na hoe Joshua. Hosoratako dia ho azy ireo tsara. Ozy nareo hoe inona daholo azy zany teny zany. Zao le izy. Atokany tsara ny terme hoe Yahoshua, zay le zanak'Andriamanitra tena izy. Dia atokantsika indray le anarana hoe Joshua, izay lay Joshua le nitondra ny zanak'Israely niditra tao amin'ny tany Kanana. Le nirahany Moshe hoe ndana misafony tany. Zay le teo Joshua no anarany na amin'ny teny jiosy dia hoe Joshua. Ary io Joshua io no nataony olona hoe Yehoshua. Dia azonareo tsara amin'izay zany izy amin'izay fotoan'izay. I Joshua na hoe Joshua no nantsoiny olona hoe Yehoshua. Ho jerevantsika atao anatin'ny Baiboly ato mihitsy izy efa avy eo. Vakitsika ato le izy. Nao ary vakitsika amin'ny teny Hebreo zany ty resaky ty araka ny teny eo amin'ny izy moa zany nombre na hoe numérie. Bamidbar moa narin'izy io amin'ny teny Hebreo zany. Bamidbar chapitre 13 verset 16. Zao ty le teny Hebreo ty kasika io tantara io dia ty le fandikana anazy ty. Dia ho jerevantsika amin'izay ary le fipetraka le teny ato zany le fandikana io. Eleshmot Hanashim Aser Shalat Moshe Latou et Harej Vaikra Moshe Aloshia bin Nun Yehoshua. Inona dikan'izany teny zany? Izany teny zany dia midika hoe hoady vaintsika efa navakitsika tamin'ny teny gasy moa izy fa dikantsika amin'ny teny Inglisy eto akaiky eto These are the names of the men which Moshe sent to spy out the land. Zany ireo ary no anarana ny lehilahy izay nirahany Moshe hisafony tany, hitsikilo ny tany moa zany tena marina. Dikany spy out zany dia hoe espionner zany, zany hoe mitsikilo ny tany.
dia and Moshe io le Moshe io zany and Moshe called Hosea ary dia natsony Mosea i Hosea the son of Nun le zanaky Nun nataony hoe Yehoshua io am'izay le Yehoshua vitanareo ka i Joshua no atao Yehoshua raha tsy hainareo io le Yehoshua tenitenareo Yehoshua Joshua io Yehoshua atsonareo io dia aloha vaketsika am'izay le terme hoe Yehoshua ty loha terme hébreu ty ny original anay zany dia ity fa io moa zany le novaivain'ny olona dia ho azavaiko ohatrany amin'ny atsipiriny mihitsy io araky ny alphabet hébreu somary mianatra alphabet hébreu tsika fa ataontsika sur terrain dia tsisy miteny hoe sarotra kosa n'le izy dia tsy sarotra le izy fa avy teo vokako amin'ny tableau ihany ange dia azavaiko ato amin'ity teny hébreu ty dia misy ny atao hoe efa izy ty misy ny atao hoe ty zao iode ty voalohany ty zany ataontsika iode ty fainakely ty natao hoe iode vitantsika io dia ty natao hoe he hitatsika io zany le iode hery hitantsika teo zany io le mitondra naranoray zany io raha raintsika amin'ny sary satria ty famonjena ny dikan'io anaran'io jerevantsika rehefa avy eo ty kosany vavo ny anaran'ity zao le vety vavo io am'izao ve io dia ty natao hoe sasa io famaky an'io so dia ny faran'ity zao raha ohatra zany tsika mamaky an'io le teo dia hoe Evsoa zany anaran'izao raha am'izao hevitra zao Evsoa na hoe Ifsa raha tsy asiana nytonoko teboteboka to zany io dia hitandreo hoe Ifsa nareo inona zany teneninao zany ka zay mihitsy n'izy ka aloha tsika aloha raha tsy tsika nireny teboteboka reny dia aloha mihitsy zay ny jerevantsika raintsika aloha ny teny averintsika any aloha iny amprimitsika any dia averintsika rehefa avao fa jeran'ity terme ty tsika hoe raha ohatra n'izany ty terme ty ka tsy asitsika hoe ina moa leo raisina kely aloha izy raha ohatra moa zany tsy misy an'io teboteboka io ny ty dia inona ny mety ho voavaky ato dia ahita zahatra tena tsy maintsy sahirantsika mamaky an'io dia zay no mahatonga le hoe misy ny zahatra tsy maintsy ahitsy ny tamin'izany fotoana zany dia ty am'izay aloha le hoe raha tsisy anytonoko teboteboka itatsika tyo dia zao mifamaky an'io hasa vea satria tany aloha dia sh rehefa tsisy teboka io dia aona hoe zany mamafeny ty tsy mety miverina zay esa dia farany zao zany hoe raha ohatra n'izany ka tsy asiana nininina mihitsy ny ao dia lasa hoe Ifsa ny anaran'izy io zay no mahatonga ny olona sasa miteny hoe Isa tsy teniny anaran'izay miteny an'izay fa hitanareo azy hoe Isa ny amakiny an'io satria mahita an'io teny mihitsy dia tany ataony hoe Isa fa saingy misy an'ity vety eo dia tsy mety le Isa fa lasa hoe Ifsa zay zany anarana ohatra hoe tsisy ninona dia izy anaran'le zanak'andre le mpamonjy ny tenen'ny Mosea Ifsa ny anarana raha am'izao sary zao alefako tena miadana mihitsy le izy hoe zao ny famaky an'io raha tena mamaky nareo dia alefatsika andrainy aloha zany fa toizantsika le izy ka raha Ifsa moka anie dia tsy miteny le izy saingy efa namoaka an'le fanambarana indray le ina moa le jiosy taloha fa misy famakina anazy indray fa zao ny avakana ohatra hoe tsisy ninina dahoary lefatsika andrainy isaka mahita mavita zavatra anakare dia avy mahita nareo dia lefatsika any iny zay de izy le olany an-trano hoe dia zany reny tsisy fantatra anay mihitsy tenenao ambasadeur soa fa dia za rehefa ohatra ny efa lasa dia tenenao Ifsa zany dia zao le izy misy ny atao hoe iode le ohatra ny prime iny dia misy ny atao hoe he le ohatran'le pi dia misy le atao hoe vava le tsipika mitoy dia misy faingo kely ary amin'ny lohany ary bara dia misy ohatran'ny korosy kely makany amin'ny gosy ery amin'ny lohany dia misy ny atao hoe
na hoe sinina ny anarana de ohatran'ny karazana ohatran'ny forsety hafahafa zay forsety atsangana de misy zay ny paozin'le sinina de ny alphabe A amin'ny jiosy de y le izy zay ny alphabe amin'ny jiosy y ohatran'ny paozin'ny y zay izy fa tsy tena y zany fa tahaka ny y aveko tsara misy ny ateo iode de hea de vava de sinina le sinina ohatra amin'ny forsety mitsangana zay le izy de ny y zany amin'ny jiosy de zay le vakina hoe ifsa raha vakina sainga efa namoaka an'le ina moa namoaka an'lay lalàna ho any jiosy hoe misy fomba famakina an'io am'izay de iny no vakitsika ndreto efa namoaka an'ty teny teo zareo ina ny fomba famakina an'io de zao ity eto am'izay tsika nijery anazy ity alphabe jiosy ty zany rehefa ny vakiny zareo hebreo indray le izy de namoaka n'zao hoe sary zao zareo hoe ny famakina an'ty ozy izy re olona rehefa mahita an'ty nareo io zany izy io dia zao le izy ity ny famaky anazy tsika voloparaza ity ny famaky anazy ozy ity io zany hoe ihoso apetraka eto ndray zany izy avekony am'le ia i hasa i hoa i sh i u misy u i a raha am'ty zany ihoso de iohosoa io re olona no atao hoe ihosoa io zany rehefa avadika de ia hoa de sua de zay alaitsika sary ndray zao le izy io le ihosoa io zany io jerevantsika io ihosoa ary alaitsika sary io de averiko am'izay le sary rehefa aveo re amy tableau ndray tsika mijery de mahay tsara am'izay nareo satria hitatsika le ihosoa teo zay le famaky anazy ozy ny jiosy de tsika tsy mamiady hevitra lavitra am'izany zay etsy am'izay tsika zany amy tableau tsika hiditsy amy tableau de manazavato de fafatsika aloha zany ty fa atsy fafana fa hoe ajantsika am'izay ty de inandray ny toyny ty am'izay ozy ny teny volaza teo io le hitatsika le ihasa io ty zao le ihasa i de ihasa hitatsika io de misy vava teto io misy vava de misy sinina teto de misy teboka ato de misy teboka telo ndray ato ambany ato de misy soratra ato iny le iny farany zao ihosoany hitatsika teo de zao ny famaky an'io izy rehefa hitan' zareo le izy hoe de hoe iny zareo tatsy misy teboteboka amy tony sy ny karazany reo fa trandeo vakitsika araka ny tokony ho izy le izy satria zay le transformation teneko anareo hoe novainy olo io transformation raha ny vakitsika teo tarika hatramle soratra arivo de nataony zareo hoe ihosoa avy hatrany ny soratra teo ataotsika an'izao zany de hoa satria nisy teboka tato adiniko ty teboka ty hoa de sh de ty anaky teloboka telo ty odika an'io iho sh io iho so ty zany misaraka ato iho so de misaraka farany ato amy farany zao iho so io zany ny famakinan'io zahatry io fa raha tsy zany tokoa io zany de tsy azony fakina fa lasa hoe evsa lasa hoe isany afarany fa rehefa nanoratra an'io am'izay zany ny jiosy taty orina le atao amin'ny sefertora taty orina zany satria ty nanomboka tany amy taona felabe ihany koa zany ka rehefa tonga am'izay le josoa de io ihosoa ino anarany de ity no atao hoe josoa ny ino iovantsy satria hoe ihosoa aloha avetsika any mandeha ty no atao hoe ataoko stylo menamena zao ity ny lasa hoe soa de io zany ny tena atao hoe famonjena amy jiosy ionarina ihosoa io araka rehefa hitatsika atao anatin'ny teny hebreo teo zao nge veritsika am'izay le izy hoe metrety hoe ohatrany tsy titany tsara le izy fa aloha verina kely io izy io
ty mo fafiry ty ary ambandreny izy Yehoshua hitantsika misoratra tary hoe Yehoshua ka io Yehoshua io io Yehoshua de io ihany naveriko ato zany io Yehoshua iny atao hoe Joshua zay ka zay nivavaka tamin'ny Yehoshua io de nivavaka tamin'ny Joshua izy moa zany izy ty io no atao hoe Yehoshua ary ty Yehoshua ty rehefa ny mivadika Jy de io no lasa atao hoe Joshua ataontsika menamena indray soratra tarintsika io zany ataontsika miakatra makaty manam-porofo aminareo hoe tsy io le zanak'Andriamanitra fa ity le natsoina hoe Joshua ny miova Jy de lasa hoe tao gasigasy Joshua zao lasa hoe Joshua i miova Jy de lasa Joshua ary ny Joshua lasa hoe Joshua zay le izy ary ty Joshua ty no lazainy zareo hoe Yehoshua ity no natao hoe Yehoshua ty fa tsy Yehoshua velively ity no lasa hoe Yehoshua jerevantsika rehefa velo izy ty no nataony zareo hoe Yehoshua ere de atao mazavazava io no nataony hoe Yehoshua io Joshua io zay no natonga ny ziady anampianatra hoe zany Yehoshua zany akeka Joshua do raha vakitsika ny baiboly hébreu ny baiboly Sefer Torah ny Jiosy moa tsy ato ty atsika vakitsika am'izay ty ary amin'ny bokin'ny Joshua jereo ange ny bokin'ny Joshua fa hatrany de zay mihitsy misoratra hoe ty Joshua io izy io Yehoshua mihitsy natao hoe Joshua io raha tsika mahita io izy io ny terme hoe Yehoshua de tsy iza fa Joshua na hoe Yoshua io le Yoshua io le nampianariko atsika tary io izy io de matoka fahazonareo tsara am'izay nga mile teny am'izay fotoana zay hoe io le Yoshua io Yehoshua de tsy iza fa Yoshua Joshua ka zay mivavaka amin'ny Yehoshua rehetrarehetra de nivavaka tamin'ny Joshua tena marina moa nareo ihany nandikandika zavatra vilana de anareo ny anareo fa ny tena fanonona anaran'ny Joshua de tena Yehoshua ny antony satria izy tsy mahazo mitondra ny anarany ray de tsy maintsy Yehoshua no anarany ary tsy misy akoatran'izay Yehoshua no anarany satria io arantsika miantso hoe Joshua hitanareo izy io i Joshua no atao hoe Yehoshua zany natonga ny ambasadorany Yehoshua hoe ny anarany Andriamanitra tompoko de tsy mba Yehoshua zany fa zany olombelona mbola olombelona kely ohatranareo zany satria Yehoshua de Joshua zany fa hafa mihitsy ny Yehoshua ary ty moa zany de efa di fandikana teny dy satria rehefa nijerevantsika nge ny taty de tsy misy an'io fa zatra mahitsy be mihitsy nydika teny taty hoe hitantsika teo iny Yehoshua no voasoratra ato ary zay natao hoe Yehoshua zanakinonona de io Yehoshua io no nadikan'ny zange vakitsika ato le izy io Yehoshua hitanareo teo iny aiza moa le izy ao amin'ny Exode numéro 13-16 iny no nadikan'ny olona totsika hitantsika eto ny fandikan'ny olona anazy daro olombelona anazy jereo ty nataonareo numéro 13-16 jereo ty adalanareo adalany ty meko ty io Yehoshua io no novainareo hoe Yehoshua io izy io vandravandra be aveko vakiny aloha These are the names of the men which Moshe sent to spy out the land, and Moshe called Hosea the son of Nun Yehoshua io izy io le Yehoshua io tanareo tsara io le zanaky nonona no atao hoe Yehoshua Moshe nanovana azy ary ny dikan'io Yehoshua io no atao hoe famonjena salvation amin'ny teny anglisy reka avekitsika le ty terme ty reo hoe zay izy io voilà ino am'izay le izy zany ny famaky an'ity zavatra ty izy de nataon'zareo hoe Yehoshua io izy io nefa hitantsika tsara fa io terme Yehoshua io le zanakinonona
na hoe Yoshua io izy io Yoshua ozy izy or Yehoshua jereo tsara nge io izy io Yoshua ozy de tsy izy fa Yehoshua ihany zany hoe Joshua de tsy izy fa Jehoshua zay ny filazana azy ary Jehoshua le novainjareo hoe Yehoshua ihany ary ny dikan'io izy de hoe Jehova is salvation zany hoe salvation zany dikan'izy io salvation io salvation fa tika moa mahita fa Jehova zany fa tsy izy mihitsy zany fa diso ka ny dikan'le Yehoshua zany a de salvation io zany ny famonjena dikan'izay zany hoe nynarana mitondra famonjena zany a de io Yehoshua io zay ka inga Joshua mihitsy zany a no mitondra ny salvation tamin'ity tany ty a raha am'izany soratra masina zany jerevantsika zany de ty izy ty ambany ty a Yehoshua le tsy izy zany io a Yehoshua ozy izy ty jereo tsara ty a Yehoshua ozy izy a io de zao ny dikan'izy a the Lord is salvation io zay Moses successor zay zany hoe tsy izy akoriny fa ity Yehoshua ty mazava-be mihitsy nandikana anazy na hoe Yoshua Ihoshua zay atao hoe Joshua amy teny gasy na amy teny anglisy teo de tsy izy avozy izy io olona io fa the Lord is salvation de nomeny zany hoe ny tompo de famonjena Moses successor zany hoe lay mpandimby am Moses zany ka tsy le mpandimby am Moses fa inga Joshua hitantsika tsara io a Joshua de Yehoshua nefa mivakily eto ambony ity fa Yehoshua ozy izy de tsy izy fa Yehoshua ihany io zany hoe Joshua sy Yehoshua zany a anankiray ihany reo mitovy reo tsy azo sarahany reo fa anankiray a i Joshua sy Jehoshua ka ianareo zay mivavaka tamin'ny Yehoshua rehetrarehetra de nivavaka tamin'ny Joshua mazava-be daholo ny sary teo zany mahatonga ny ambassadeur-ny Yehoshua nanidy foana hoe tsy misy an'izany Jehoshua zany na Yehoshua zany fa Yehoshua Joshua ihany no misy ao fa i Joshua teny anarany de tena i Joshua na hoe Yehoshua zay averiko am'izay zany a manitsy any rehetrarehetra am'izay zany a hoe ny tena famarinana zany de zao ny anaran'io zanak'Andriamanitra ny anaran'ny Joshua zany ny tena izy a de ty Yehoshua ty ny tena izy zany fa diso daholo tony zatra hitantsika tony a tsisy marina tony a de hitan'io fafako amin'ny asiko fanamariana amin'ny ty fosy ty a ity zany diso zany tony ty a fo zay tsy misy an'io anarana io zany tsy marina io anarana Yehoshua io fa ny marina amy anaran'io olany rano Mose io dia Ihoshua zay le izy zay Ihoshua de aleo raha asoritsika am'izay ny sary tsy mety a fitanareo iny a de andika vaovao am'izay a re ty jany eto aloha fanamariana kely hoe le Joshua sy Yehoshua ihany angeny anankiray zay na i Jehoshua anankiray ihany reo de hitantsika am'izay fa hafa am'izay na raha ny Yehoshua rehefa avy eo a hiditra am'izay tsika am'le aventsika le tableau teo a de io fahafahantsika am'izay ny tsy ilayntsika rehetrarehetra zany ina le fahafahantsika de fahafahantsika am'izay le Yehoshua satria tena tsy izy mihitsy iny a fa tena lainga be sy fitaka mihitsy a reny le anarana foniporony olona taty orina mivavaka amy Joshua daholo zay mivavaka amin'ny Yehoshua zany ary io Yehoshua io hitantsika be dehibe ao anatin'ny YouTube io a be dehibe ao anatin'ny ino moa be dehibe ao anatin'ny site internet reny le anarana diso daholo mivavaka amy Joshua daholo izy menakavy reo inga Joshua ny ivavahany zareo zay le izy ka hoe sotsika daholo am'izay moa tony resaka hoe ino moa tony resaka tony satria efa hitantsika am'izay le anarana hoe io anarany inga Joshua io ambany io kanefa ny ty anaran'ny Joshua ty natao hoe famonjena ka ity Joshua ty zany rehefa nataotsika ny resaka teo a io le famonjena io Yehoshua io de andao re apetraka atsika eto le famonjena satria fa ity izy ty le anaran'ny famonjena ty a de andao izy apetraka atsika hoe io le famonjena re sotsika ty le anaran'le famonjena ty efa hitantsika teo ny famakina anazy hoe Yehoshua io anaran'le famonjena de apetraka atsika eto am'izay izy hoe ia Hoshua ty zany izy ty a ia de ty le misy tepoka ty raha vao ny vavany misy tepoka zany a de ho izy ny dikan'izay i ho satria naventsika rehefa anona anazy tao amin'ny
seferto rano jiosy ataon'ny mpamidy ba de i ho de so raha vao misy aty teboka telo ty zany de so ny dikany de o ty ambany ty ho ampianariko rehefa avy eo de ato afarato tiana teo hoe amy jiosy ohatra ny grec io ny atao hoe amy jiosy raha vao ny sinina ty zany misy teboka anankitelo eo ambany eo ataoko sary zany izy ataoko sary mitokana tiana teo hoe sinina amy jiosy ty izy tiana teo hoe sinina ty amy jiosy io ataoko io de misy teboka izy de atao hoe s raha vao misy an'io zany de sasa ny dikany sasa aloha ny dikany hatreo raha vao misy an'io boatra ny borety hafahafa izy forsana ny forsa moa zany de ohatra ny borety hafahafa koa nypaoziny de sinina s fo maky an'io ny hoe sinina de raha vao misy teboka anankitelo ao ambany asiako marika mavomavo izy raha vao misy teboka anankitelo ohatray naninona tena asa ohatran'ny paritaka perso raha vao asitsika teboka telo ato ambany iny teboka telo iny de nydikanyty teboka telo ndray lasa o ny afaran'ity o ka mifanorana siny io oa na u zao o na u de tsika zany io na io ny famaky an'io de ny atsika zany satria moa nyteny jiosy io napetrany ary de ataotsika o zany ato s naninona de zao misy an'ino io de io zany le so zao de ty ndray le aty ty le aty tya de fa amizay mijery zao zany le izy zao de zay zay fa nampianariko atsika zay lefa maky teny abreo hoe natonga le izy ny teny hoe soa de satria le ohatran'ny sinina ohatran'ny borety mivadika eo ana ohatrany hoe forsety mitongilana io de tsy hita moa zany tefa teny zay mihitsy mipozipôzy ny ato zany de misy teboka kely ary ambony io de iny marika fa sasa ino hoe s de le teboka telo ambany rey de manome io de lasa hoe so de zay de lasa hoe yahosoa raha ho an'ny hafa firena moa zany satria ro mijery tele daholo any efa miaraka mijery amin'ny écran tsika fa zao ny fanratana teny hebreo ty teny antsika ty alaintsika sarina iny aloha zany zay alaintsika sary satria efa complet iny de hita tamy zavatra amizay tsika ho am fanazavana manaraka ataotsika tena feny mihitsy ny fanazavana mikasiky ny am'ty satria tena famonjena ho anareo mihitsy le izy zay mity ndray tsika amy sary manaraka ho fahafahatsika dolo ndray zay tsy ilaina hoasorona am'izay dolo zany de hoasorona kely azafady indrindra ho atsika hoasorona dolo am'izay tony rehetrrehetra to satria efa tafapetraka ary ambony ry am'izay le izy io zany le anarana nyteneny Yehosoa hoe mitondra ny anarany ray koa ary nyteneny Yehosoa koa hoe Mose no mitondra milaza momba io le izy io singa ray am'izay nyteneny Mose ny anarana ka raha hijery anarana io zanak'Andriamanitra io tsika de ana Mose mijery avoakariga amin'ny teknisany tande avoakariry izy zao hovako am'izay mantsy le soa de hoe soroko am'izay le satria hovakitsika tanteraka am'izay le izy zany zao amin'ny voninahitry Yehosoa efa fako am'izay ty hitanareo am'izay ny amako anazy fafako anazy iny izy iny fafako le soa de fafako le verina tonga am'izay tsika zany am'le anarana ao anatin'ny seferto rano jiosy hita eo dahola na ny anarany Josoa le hoe Yehosoa hita eo tokoa ny anarany ray hoe io izy hoe ihasa araka ny soratra masiny hebreo de rehefa hovakitsika am'izay ary ty de atambaritsika am'izay maninona moa Josoa tsy natao hoe Yahosoa no anarana tsotra kely satria moa so ty zao le Josoa ty zao le représenté ny Josoa ty tsy mandeha amboty sary ty zao le mirepresenté ny ohatray inona mihitsy ny arina foanty teo ty zao le mirepresenté an'izy moa lia Josoa ty zao ty le hoe Ihosoa na le ataony teny gasy hoe Josoa io na hitantsika atao anatin'ny teny hebreo teo izy le ataony hoe Joshua zao zany hoe raha ataotsika sasany de hoe ia no Josoa
raha am'zao sary zao zany raha ho avy am'izay le fandehan'le fanazavana de zay no mahatonga atsika hoe zay moa zany napiditra ny tenarana ia eto kely ty a fa tsy ampiditsika mihitsy ny aly ohatra eto fa hanazava-ndeha mandeha le hoe io le atao hoe Josoa io hitatsika io le hoe famonjena egale famonjena io le famonjena hitatsika tary amin'ny fanazavana hoe io le atao hoe famonjena amy jiosy ia no famonjena zany a de io izy io satria tonga amonjy atsika izy zany de hoe ia no famonjena ho an'ny olona de io zany izy dika hoe ia no Yehosoa zay raha resitsika am'izay zany ny sary a io zany ia no famonjena de egale ia no Yehosoa dao ndray zany la soratatsika ndray zay asotsika ndray ty sary ty a efa vita izy eny a i famonjena Josoa hitatsika teo a mitambatra am'le anarany ia am'izay zany dikan'izao a de no re atsika ary jery sary anankiray a itseto am'izay tsika asotsika am'izay le zay tsy ilatsika dia ho soratatsika am'izay zay zay to hoe alefako tsikelikely izy de ho azonareo am'izay le dika le teny amin'ny farany hoe ay ve zay natonga an'le hoe Yahosoa soratatsika am'izay le izy zany a atambatra am'izay izy de zao le izy zany a rehefa natambatra le sary a de ty loha ny anarany ray Iode Ihe ao a atsika le tokantrano de ity forme ty efa hitatsika io zany fa ty le formany ray ty ray de miditra am'izay le famonjena kanefa antsika io amety an'ity forme ty fa hitatsika atoko iny a de zao ameko avy atrany dikany a ity forme ity fa ty no mirepresenteany ray ty Iode voalohany ty zay le tiako tena ampianareo hoe ity Iode voalohany ty a ty zany no mirepresente an'ty ato ty zao zay no mahatonga any hoe i Josoa de tsy mahazo mitondra ny anarany ray satria tsy mitondra ny anarany ray izy fa mbola ho avy le zanaka satria i Josoa na Yehosoa samy mpamonjy reo samy mpamonjy ny titrandreo anakoreo fa kosa i Josoa tam'izany fotoany zany na le atao hoe Yehosoa de tsy mahazo mitondra ny anarany ray satria maninona tsy izy le ny raha namonjy an'izao tontolo zao fa izy fotsiny a ny rahana hamonjy ny Israelianina hitondra azy hiditra amin'ny tany Kanana ka famonjena ihany koa zany nataony dikan'izay ka ny anarana Yehosoa de tena famonjena saingy i Yehosoa kosiny a de tsy mitondra ny anarany ray a de zany mahatonga ny anarana janona hoe Yehosoa fa saingy ty Iode kely ty zay mitondra ny anarany ray mihitsy ty Iode kely ty a io a no manambara ty Iode kely ty soratako eto mihitsy io no manambara fa mirepresente any ray izy le ray hoe ia saingy tsy azo ety ny anarany ray satria tsy izy le hitondra famonjena ho an'izao tontolo zao de mijanony eo am'le terme hoe Yehosoa izy tsy azo atao hoe Yahosoa izy satria tsy mitondra ny anarany ray izy fa mbola ho avy le hitondra ny anarany ray a de ty Yahosoa ty fa ny anarany de mijanona hoe Yehosoa efa famonjena zay anarana izay saingy tsy mahazo mitondra ny anarany ray satria tsy izy no mpamonjy an'izao tontolo zao ary tsy izy le andatsaka ny rano io amy fijaliana fa izy de efa nisan'ny famonjena satria nitondra ny Jiosy niditra tao amin'ny tany Kanana de anisan'ny famonjena izy zany dikan'izay matoika fa mazava aminareo zay no mahatonga ny hoe ity Iode ty tsy azo nasina hoe iana niatsona anazy fa miandry an'ilay Yahosoa tonga io rehefa tonga Yahosoa de miteny am'izay izy hoe za de mitondra ny anarany ray koa io izy io ty izy ty hitatsika ty io fa mitondra ny anarany ray a de ty hitatsika ty izy nidikan'izay io izy io de tsy mila averina tsony zany le izy satria fa io izy io ity mitondra n'le anarany ray a de io ia io izy io a de io napetraka io Iode sy e inona no manarakaraka an'izay a rehefa hitatsika fa le Iode zany no mitondra ny anarany ray satria Yehosoa tsy mpamonjy hitondra ny famonjena zao tontolo zao de mijanona eo ny anarany satria tsy mahazo mitondra ny anarany ray de mitoy ny anarana ary a toizatsika am'izay le toyny a ataotsika amin'ny anarana mangamanga indray le izy a de mitoy am'izay tsika am'le inany toyny zany misy eny manaraka de mipetraka am'izay le ho de mipetraka le Chine misy tepoka ray ambony telo ato ambany ary le farany ohatra ny forme Y zao io zany fitatsika am'izay le mpamonjy
samitsika mijery tsara ny tokantrano any a io izy io a feno ianaran'ilay zanak'Andriamanitra tanteraka dolo lalàna sy ny any amin'ny mpaminany hoe ny mpaminany ny teny hoe izy a no enoy fa zay tsy meno ny teniny de tsy izy io ny tenin'ny mpaminany mitory any ty zao le famonjeny ty a ty le famonjena le anaran'ny Iosoa re teo ambony teo le famonjena io anaran'ny Iosoa io a de ty le ray de mipetraka am'izay le hoe ray a ny famonjena ty le famonjena ty any atao hoe famonjena le ohatrasika soratra mangamanga zany de mipetraka tsara vetranytsika midika zay mahita an'le sary io mipetraka ny fotsika sy ny satsika hoe tena famonjena marina Iosoa ray famonjena zay io ray famonjena io le teo hoe ray lay famonjena zany hoe tonga Andriamanitra monjy ny olona io ny anaran'lay zanak'Andriamanitra lay ny ray ny rahany ray hamonjy an'izao tontolo zao a io le antsony ny anarana hoe Yahosoa zay ao ary a raintsika aloha le anaran'iny a mandika dolo nareo de mahita tsara amin'ny safa zay mijery amin'ny sary aloha de tena afa-po mihitsy ny ngaminy ina ho an'izao tontolo zao a tena mazava tsara mihitsy ny sary a averiko am'izay le izy zany a io le tableautsika ya ray a de famonjena Hosoa zay hitatsika io zao Hosoa de efa hitatsika moa zany de ho tazomitsika am'izay ty anarana ty hoe a iod he ty zany io a ho an'izay tsy maintsy de inona zany vakinao zany ty kako fotsifotsy be mamaky an'ity am'izay zao a iod he vava misy tepoka mbola lasa mivadika o de sinina otra mibority mivadika misy tepoka telo ambany misy tepoka kely ary ambony de i greka amin'ny farany le mamoaka ny a de nazavaiko teo iny tsara de aloha raha dikatsika am'izay satria fahitanareo izy a ho averintsika ho adika am'izay fafana am'izay ny tsy ny rehetrarehetra fafatsika am'izay le izy a de zay tsy ilaina rehetra ngamany aleo averiko fafaky fotsiny ty a de amerina satria zatra efa haitsika am'izay le izy a de soratana am'izay le izy a araka ny tokony ho izy a mipetraka am'izay le iode a iode a de he a de vava asaloha diso iode io le anarany ray a io le représente n'le greka le nyteniko teo ty ataotsika mangamanga ty izy ty le mireprésente anazy ty iny ty le tarikatra anaran'le anankiray a de mireprésente an'ity io izy io de io zany le lasa mitondra ny anarany ray a de araka le nytenitsika de tokony tena tokony mahitsy tsara mazava tsara mihitsy io izy io a tondra n'le anarany ray représente any ray izy ny dikan'izay hoe tondra ny anaranao a io izy io satria ny famonjena de fafantsika fa inga Josoa zay na inga Iosoa zay de io no mahatonga ny Iosoa amin'ny teny hoe za mitondra ny anarany ray a de hitsofoko am'le famonjena am'izay zany dika zay a de ty am'izay ndray le toy le famonjena mipetraka tsika ndray le famonjena teo a mipetraka am'izay ny he a oa soa epoka telo ambany de a sao io zany le izy io a ty zao le famonjena ty le famonjena eko tsara de ty kosany le ray io le ray io le père zany ane ho anareo vahiny moa zao gaga nareo inona moa dikan'izany teny zany satria tsisy azo mile teny gasy efa miezaka manazava daholo ny ro teknisiana mamandika teny hoe le ohatran'izao de ohatran'izao le sary a ty zany amin'ny teny frantsay ataoko hoe salut ataoko amin'ny teny frantsay am'izay ty a hitanareo ty zany atao hoe salut ty ty natao hoe salut de ty natao hoe père voilà de ty natao hoe salvation ty natao hoe faveur moa zany na ona zany filazany terme tsotra kely mihitsy ataotsika hoe faveur zany izay father salvation o iava io zany efa hitatsika mantsy le iava de ataotsika hoe iava ty
Yahweh, Yah is salvation. Yahweh, Yah salvation. Voilà. Io zany hoe famonjena ny ray, na le père et le salut, ou father et salvation, salvation, Yah. Voilà, nazavaiko tsara izay amin'ny teny rehetra rehetra. Io ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra, Yahoshua. De rehefa hitantsika io dia alantsika sarina iny a, ho tadidintsika tsasatry, verina am'izay tsika amaky direct am'izay rehefa hita daholo iny rehetra iny a, de amaky sary am'izay tsika. Raha ohatra anao tsy maharaka dia azonao rana foana io amin'ny internet a, azonao andalana jereo amin'ny internet io dia azonareo jerevana milamina, fa tsy misy antony tokony tsy hoe tsy aizanareo an'io fa dia efa tsotra be izy a. Dao am'izay ary fahafaty, moty tsy azo fafana. Tsy mety fa leo tsika tena haka le sary direct. Leo tsika any amin'ny tableau. Izy am'reto moa zany no tena tableau. Ty ve? Ety ny tableau ty. Tsy mety mihitsy. Izy moa zany no tena tableau. Tsy hitako tsony tena mijery an'ilay tableau. Tsika ty izy ty. Ty ny tableau ty, dia ty ny fahafatsika ty a. Fahafatsika am'izay le tsy ilaina rehetra rehetra. Satria efa nomeko daholo ny dikan'ilay teny a. Salvation, faveur, père, salut, ray, famonjena, dia amaky an'io am'izay tsika zany. Ahoana am'izay ny fanonana azy, atria efa hitantsika daholo le teny zao. Dia vakitsika am'izay izy zany satria efa hitantsika ny teny a, dia lasa am'izay tsika zany mamaky am'izay tsika zany mazava ho azy tsika fa mamaky am'izay tsika. Iode, verina am'izay, iode, o, shin, dia a, efa kitsika am'izay izy a, zao famaky anazy am'izay zany, ya, efa hitsika tsara mamavaka an'ity a, ya, i, a, dia mipetraka indray ny ato, H, O, D, S, H, U, dia A. Sao. Dia avadikitsika am'izay izy zany a, soratantsika am'izay a, dia avadikitsika am'izay sitsika hoe tena vakitsika normal am'izay ny lecture, dia soratantsika indray izy amin'ity a, I, A, dia O, dia chou, dia A. Dia menanao a, io ny mpamonjy anao a, io ny anaran'ny mahagaga, io le ten'Andriamanitra miamboninahitra mandrakizay a, hitanao mpamonjy a, io le anarany a, tsy mitovy am'izan'izy io a, Yahoshua. Io le anarana titonoany eto ty a, io ny namonjy anao a, io ny namonjy an'izao tontolo zao a, zao zao toriny ambasadiokan'ny Joshua nareo zao a, tsy mitovy amin'ny Yehoshua zay Joshua io, hafa mihitsy io a, io le Yehoshua mpamonjy. Mazava angamba zay fa dia mipetraka tsara amitsika an'izay le tena famonjena, io izy io. Zay. Dia rehefa hitantsika am'izay ary io a, dia hijery am'izay tsika ny mahadiso any hoe Jesosy. Raha mijery hoe aiza amin'io zany ny anaran'i Jesosy ny mety hipetraka. Tena tsy ao anatin'le teny mihitsy ny anarana hoe Jesosy zany, tsy miexista mihitsy ny izy. Zay le hoe avy any amin'ny Jiosy ny famonjena, le Jesosy azy io zao anarana Jiosy io a, anarana Jiosy mihitsy ny omeko anao io, ary avy amin'ny teny Jiosy daholo ny voany io a, Yahoshua ny anarana io, io ny fanoratra azy amin'ny teny Jiosy a, ary zao ny famakinana azy. Fa le Jesosy, aiza amin'io ny idiran'le Jesosy, satria na le terme Yehoshua aza avy any amin'io daholo ny ainga, saingy le Yehoshua nge Joshua efa nampianariko teo, ka zay nivavaka tamin'ny Yehoshua dia nivavaka tamin'ny Joshua, ary olona nivavahanareo, olona mety maty ohatra anareo, tsy nitsangana tamin'ny maty akory zany Joshua zany, izy ary olombelona kely mitovy aminareo. Zay ny tsy nampahizan'le Yehoshua. Zay, do am'izay tsika noho indray tsika, efa hainareo zany zay fa dia ataontsika arsiva indray ty a, voazavaina rehefa misy mila anazy dia ho apetraka ity misy fanazavana menareo, dia ndana jerevo kely. Zao ary, miditra indray tsika zany amin'ny famakinany ino mo,
lay teny manaraka zany a hosotsika daolonay zany io zany hosotsika ty satria maninona efa haitsika le izy de efa hosorona hoapetraka atsika am'izay le fanontaniana avy aiza ny terminy hoe Yehoshua efa hitatsika teo le terme Yehoshua ny vakina teo fa avy amin'ny anaran'ny Gad Joshua le izy de tsy izy ny dikan'izay zany tsy izy afatsika hatramin'ity ambany satria mitovy reo ambony reo zao avy aiza ny terme hoe Yehoshua soratantsika tondray le hoe Yehoshua de tsy izy fa Gad Joshua efa hitatsika teo mihitsy le izy zay nivavaka tamin'ny Yehoshua rehetrarehetra zany a de nivavaka tamin'ny Gad Joshua ny dikan'izay de ahoana fandratana an'le Yehoshua efa inaveriko tamintsika teo iny zao le izy de novain'zareo Yoda ty tsy izy ty no izy ty a manomboka eto am'izay tsy izy zao le fanaovana le Yehoshua Yoda de Hea de Oa de Shin de A ty no atao hoe Joshua ty no atao hoe Yehoshua zany Yehoshua na ity ihany koa no atao hoe Joshua ty no atao hoe Josué ary ihany koa no atao hoe Yehoshua ino atao hoe Yehoshua aveko tsara na ataonjareo an'izao ko izy hoe zao reo zany le fiantsonany hita hoe Yehoshua zay tsy izy fa i Joshua ihany reo zay tena contraire amin'ny eo ambony io a tena tsy azon'ireo ampitoviana mihitsiny a non tsy mitovy reo samy hafa reo ty le Andriamanitra marina Elohim Israely a ty kosa ny c'est un humain olona io a ka zay mivavaka tamin'ny Yehoshua mivavaka amin'olona ary mivavaka tamin'ny Gad Joshua zay mivavaka tamin'ny Yehoshua de mivavaka tamin'ny Yehoshua zay tsy izy akory fa Gad Joshua Joshua na Josué amin'ny teny frantsay zay de matoky fa azoko tsara daholo zany hoe io Yehoshua be dehibe ao anatin'ny internet io a de tsy izy akory fa Gad Joshua io Josué io efa nazavaiko tamintsika teo a aveantsika tsara mihitsy le fanazavana raha tsy tadidinareo io le izy a Yehoshua or Yehoshua io izy io tena zareo hébreu mihitsy nanoratra an'io a Hebrew Word Study Transliteration Pronunciation Etymology and Grammar zay io izy io Yehoshua or Yehoshua is Jehovah is salvation resaka Jehovah ihany ny dikan'izany anarana avy any amin'ny Jehovah ihany io zany hoe ireo zay miantso Yehoshua de tsy izy fa Jehovah ihany zany arahany zany satria Jehoshua iny zay de anjaranao zany mieritreritra zay no mahatonga le teny ato hoe tena dikan'izy io lefa nomeko teo de hoe Lord is salvation izy misy ty the Lord is salvation ka famonjena le izy ny dikan'izay saingy le anarana mihitsy ny diso fa raha vao miantso an'izany Yehoshua zany ianao a de mazava be ny dika teny fa Yehoshua Yehoshua zay tsy izy fa Gad Joshua mivavaka amin'ny Joshua daholo zay mivavaka amin'ny Yehoshua na i Jehoshua zay mazava angamba zay teniko zay idirantsika am'izay zany a le hoe inona am'izay ara ny mahadiso an'le nitenenina rehetrarehetra de zao fafatsika andray aloha zay tsy ilaina aza indray tsika mamafa de apetraka atsika am'izay le Yehoshua satria zay ny tena dikan'ity zany zao ozy le olo io no atao hoe Yehoshua de toizatsika eo mihitsiny tsy taitra mihitsy tsika apiditra an'zany eo fa aza matahotra mihitsy anao ozy no io le Yehoshua teny zay mihitsiny ty le Yehoshua ny anarany na nataonareo anazy io le izy io Yehoshua tsy iza zany Yehoshua fa Gad Joshua ny tena marina dikan'izay égale Joshua na égale Josué voilà son nom nefa ty Yehoshua ty a io no lasa Jesua ary avy amin'ity nevy ny terme hoe Yeshua
io esoa ataonareo rika hatra boky Isaia io ity ny eviny hoe Yesoa ary avy amin'ny Yesoa ny eviny hoe Jesoa io Yesoa iny ny tongany hoe Jesoa de avy amin'ny Jesoa ny eviny Jezo sy ny maro samihafa io izy io hitantsika eo daholo zany izy io hitanareo tena anarana diso mihitsy ny izy vavaka amin'izy mo Josoa nareo ny tena marina saingy ny zavatoza raha de tsy avy amin'io kory narina hoe Jesoa fa narina Jesus Jesus de c'est un mot grec izy anarana grika na ampidirina io tena marina de zay no mahatonga ireo tsisy afaka amin'ny fahotana na ray satria na nareo mivavaka amin'ny Ia Josoa zay tsy izy na nareo mivadika amin'ilay Andriamanitra ny grika vo mety tsy izy zavatoza ny izy ka hitanareo am'izay zany le fanazavana fa tena tsy mety mihitsy ny zatra ataonareo satria olombelona ny vavanareo raha io Josoa io zany resahana de olombelona ny vavanareo olombelona mety maty olona ny ran'Andriamanitra ny vavanareo de zay no mahatonga ny Yesoa Jesosy sy ny maro samihafa nefa ntsika mety andray zay no mahatonga ny hoe le nom Jésus c'est un nom grec mahatonga azy greka indray aza aveko aminareo indray naninona ny lasa hoe greka le anarana hoe Jésus zany indray jerevantsika indray zay satria ndolo tsy alohan'ny registretsika ty anazava mikasika le Jésus indray za aloha zay ny anarana Jésus io zany efa haitsika io efa voatazona tsara io de andao apetrakatsika eto ambony eto am'izay ny fanazavana aventsika re ambony ny original de atao ambany ny fanazavana andao atsika aloha andeha manao fanasorana an'ity ty le mampiasa couleur de misy mivadika ingeza be de tsy tiako fa mba tafapetraka tsara am'le tokony ho izy zao le soratra de alefatsika re ambony satria hanazava ny evin'le Jésus am'izay sy ny tsy mampety an'le Jesosy mihitsy ny tena marina zay atria anisan'le fantena napetraky ny olona hoe ahoana moa ny azavanao fa diso mihitsy ny io Jesosy io de ty mihitsy ny izy zay rehefa hitanao ny original n'le nom tamin'ny teny hébreu de jereo am'izay tsy mampety ny rehetrarehetra io diso dôlidô zay atsona rehetrarehetra any ale Yahosoa moa zany de fitasika mihitsy ny tsy mampety anazy satria avy arihatra am'le Yahova izy ny naka zay efa tsy mety mihitsy anarana hoe Yahova na hoe le anarana hoe Yahoo mihitsy ny efa diso ho avy koa tsika ny tsy mampety an'le Yahosoa de zany mbola tsy voazantsika fa ho jerevantsika amin'ny farany le izy zany aventsika le izy am'le anarana hoe Yahosoa Yod et misy anankiray de vava de Chine de teboka telo ambany de a io zany anarana ozirana le mpamonjy le tena mitondra famonjena Yahosoa maritsika tsara mihitsy izy io io ny atao hoe Yahosoa Yaho ny ohatra ny veriko ny original Soa io ny anarana original fanoratana anazy zany hoe Yahosoa de apetrakatsika am'izay le anarana tsizy rehetrarehetra zany miainga am'io tsika ty le tsizy anankiray ty zao Yehosoa io le Yehosoa nareo iny de ty Yehosoa ty lasa hoe Yesoa de ny Yesoa lasa hoe Yesoa le tsotra zany Yesoa de io ny lasa hoe Yesu de lasa Yesu amin'ny teny gasy Yesu zao ndray ny eviny terme Yesu zao avy am'ty Josoa ty daholo le hoe ty zao Josoa daholo ty rehetrarehetra zao Josoa daholo olombelona io rehetrarehetra io Ia Josoa daholo io egal Josoa
ary mivavaka tamin'ny Josoa daholo rehetrarehetra reo zany. De tia min'izay rehefa aveo rehefa mivadika malagasy de nivadika Zezo amin'ny malagasy. De lasa na hoe Jesoa. Jesoa le iresana. Io rehetrarehetra io zany nanao an'izao rehefa nigasikasiana de nivadika ohatran'izao izy zany. De io ivavahana rehetrarehetra io zay ny terme anankiray zay a. Fa ny zava-doza amin'izay kosa nefany a de voalaza ny Wikipédia fa tena anarana Grika amin'izay io sary io. Andriamanitra ny Grika io. Tondray jerevantsika indray hoe ahoana ny maha-Grika anazy. Zany hoe différent de Yahosoa io a. Soratatsika mihitsy ny hoe tsy mitovy amin'ny Yahosoa mihitsy ny différent eto a. Tady dio sary différent. Différent. Différent amin'ny Yahosoa hoe tsy azo afangaro amin'ny Yahosoa zany io. Zay le izay. Ahoana indray le andriamanitra ny Grika, ho azavaintsika indray le andriamanitra ny Grika. De ampitovitsika amin'io am'izay rehefa avy eo. Ahoana indray le mikasika ny andriamanitra ny Grika fa nazava ihany a hoe zao ny mazava-doza an'izy indray. Tena loza e. Tena niaza mahatratra an'le hoe tsy mahafantatry ny inona tokoa fa tena mampalahelo mihitsy ny mahazo anazy. Dao ary fahafatsika ity a. De ajantsika indray le anarana hoe Yahosoa satria io ne avy amin'ny anarana Yahosoa io ny vinarana hoe Jésus. Zay moa ny volazany Wikipédia iny. Fa izao no tena zava-doza amin'izy fa tsy de zany loatra. Henonareo tsara nge zay na tonga hoe non Jésus de avy amin'ny translittération-ny transformation teny Grika. Tsy marina zany fa zao ny sary amin'io. Tena meko antsika ny sary réel amin'ny sary nataon'ireo tena tsy mandinika mamono olo reo a. Misy anarana teo hoe Zeus zay any. Io ny anaran'ny andriamanitra ny Grika. Andriamanitra ny Grika io mipetraka amin'ny tendrombohitra Olympe any Grèce. Mipetraka amin'ny tendrombohitra Olympe izy io. Ary misy afo tsy mety maty ao. Misy afo tsy mety maty ao. De io Zeus io zany a rehefa atsono zareo jiosy Grika de ataony hoe sosa ny famaky an'io. Sosa. Afaka mianatra an'izao zay meteny Grika fa zao ny tena marina amin'izy. De rehefa manaja an'io andriamanitra io zareo Grika de ampiny teny hoe ie ataony loanany ato. Ie. Ie. De zay vao mipetraka le Zeus teo a amin'le teny mangamanga. I Zeus. Iny Zeus iny efa le avy teo de lasa hoe Jesosy. Lasa rehefa tsikato izy zany a lasa hoe ie de mipetraka ty ambany ty makato a lasa hoe Jesosy. Jereo le fanekekezan'le teny a. Jereo tsara le fafanakaiky mihitsy le teny a. Ato Yahosoa ato efa Jesosy de Jesosy am'izay no lasa Jezo rehefa avy eo. Jesosy no tolitsika makato a. Jesosy no lasa Jezo. Jeso. Ary ny Jeso no lasa Jezo. To gasigasy foana izy. De lazao raha fa tsy mitovy amin'le Jezo tarika ity avy eo. De ny Jezo no lasa Jezo. Lasa Jezo. Jezo. Io izy io. Lasa diso ty. Lasa Jezo. Ohatra tsika lavidavitra ty. Ty lasa Jezo amin'izay rehefa avy eo. Zao. Jeso lasa Jezo na Jeso lasa Jezo. Lasa Jezo. De lazao raha fa tsy mitovy mihitsy le izy amin'izao sary zao. Zay le mahatonga ny hoe mitovy ihany nge le Yahosoa sy Jésus e. Satria Jésus c'est un nom grec io izy io. Avy amin'ny terme hoe Jésus izy de Jesosy. De Zeus. De teto amin'ity Zeus ty ndray a hosotomontsika indray. Io Zeus io rehefa voarantsika io zany a. Zeus sosa ny famaky azy a. De Zeus lasa hoe Jesosy. De Jesosy io lasa hoe Jésus. Ovay J fotsiny nge le i. De ovay U fotsiny nge le O e. Fa zany de Jesus mivoaka eo ne Jésus. Dao ary. Afaka daholo ty ambany ty a. Hitanareo tsara amin'izay fa marina nge zany teniko zany. Zay no mahatonga ny hoe anarana Grika ihany io Jezo sy Jesonareo io. Avy amin'ny teny Grika io. Io izy io. De mody lazany hoe avy amin'ny teny jiosy. Fa fitaka mahatsiravina mihitsy. Io ary jerevitsariko. Azy zao tsy voafitaka ny tena maro. Ty zao izy ty a. De Jesosy zany zao a. Lasa hoe asoroko ny O. De jereo tsara fa lasa Jesosy. Jesosy.
teny latina Jesus am'izay izy io teny latina miala ny o de lasa Jesus io a ety am'izay rehefa avy eo lasa avay am'izay nge le jie i miovadia de lasa Jesus avetrany io izy io ny Jesosynareo io tena trady mody nampidoviny am Yehosoa tena fandrika be matsiravina mihitsiny zao le ny afaranareo anyka hoe ary nanjavona le sary zay le hoe i Jesosy Yehosoa anankiray any io le sary io satria ity Jésus ity ihany mitovy amy Jezo rehefa avy eo io Jésus rehefa nagasina am'izay a ity le mitovy amin'ny Jezo lasa hoe Jesoa amy teny gasy azao fa tsy mitovy io izy io Jesoa io izy io Jesoa avy any amin'io Yesosa mivady tena misy an'io sary io zao na tonga ny Wikipédia amy teny hoe avy any amy teny Hebreo nefa zatra anarana Grika be zao a Andriamanitany Grika no transforme eny a mba hitovitovy am'le Yehosoa de le olona mivavaka amin'ny Yehosoa am'izay rehefa avy eo a de nefa mivavaka amy Josoa zavatoza mivavaka amin'ny Andriamanitry ny Grika valiny tsisy afaka fahotanareo nandray azy matoky am'izay efa tonga sainareo fa tena tsy izy ho ataonareo sady mivavaka amin'ny olona nareo mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Grika misy amlaza hoe tsy fantatareo mihitsy ny evin'le teny io ny evin'le teny io zay no mahatonga eo tsisy afaka amin'ny fahotana tsy izy daholo ivavahanareo mivavaka amy Josoa ny sasany mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Grika ny sasany firay ihany reo zay le mahatonga ny hoe Yehosoa nge tsy iza fa le Andriamanitra ny Grika any efa zoiny io kanefa Yehosoa tsy iza fa tena Josoa mihitsy nefa an'io mivavaka amin'ny olona koa nareo de ny fahendrena aza miditra am'izany ntsony fa miala am'izay zay no natonga reo tsisy afaka amin'ny fahotana fa Andriamanitra tsy izy daholo ny tomponareo Andriamanitry ny Grika no sandoko an'le anarana am'izay taorinana iny a de motsidoko nareo hoe Andriamanitra Yehosoa ny ohatsona io aza miteniteny foana fa Yehosoa zany nge ka Josoa ary mody nataon'ny fanakaiky le izy mody ny sokirina am'izay eo anarana eo zao nge le fetsiny le Yesosa no nivadika Ezoiusa de Jesus Jesoa de mody avadika hoe avy ery am'le terme Yehosoa io kaminy jereo zany famitana divoly tsy haiko ianao raha mba ho tonga saina am'izay na tsy ho tonga saina fa nomeko ny fanazavana fa zay ny profony tsy mahafaka fahotana anao nendra mahitanao zakamery ny adala mandrosoka vo samy mieritreritra am'izay a tadiava lalana makany amy lalina fiaina mandrakizay a fa aza miadalatariantsony zay aloha le amin'iny a fa io no tonga reo tsy afaka amin'ny fahotana mamarana am'izay any le mangalataka an'le Yahosoa hiditra am'zareo ndray tsika am'le Yahosoa ahoana ndray le amin'ny Yahosoa ingaitsika am'izay terme toy ihany izy ka amotsika moa akalavitra fa zay niteneny zareo ihany le izy aleo izy hianatra tsara ny teny Hebreo fa sao de feno fa mandeha ho azy io teny rehetra io ianaro tsara fa zatra tsisy famonjena ho azy nareo rehetra teny Hebreo ataonareo nefa anareo makany amy tsisy daholo fahotana vingitina ny didi folo isan-kelera mametrerety Yahosoa ndray moako tena hafandray mihitsy le Yahosoa ao andray nanaovany zareo le Yahosoa zay ty omeko ty ndray le izy ty ary zay ny amaranako anazy hoe tsisy izy ireo Andriamanitra ireo na ndray ara hitantsika tsara fa le terme Yahosoa de nisy Andriamanitra ny eviny izy ny Andriamanitra ny eviny a avy am'le hoe Yaho satria moa Yaho ny resany zareo de ametsika le anarana Yaho zany nanga avy ty teny ty izy hoe ty le tsy pitsika ty ina rano mahazo an'ty ty tsy pitsika tya voilà avy amy terme hoe Yahoa zany hoe ty ilainy anazy a ty ndray tsisy ty a ty soratako ty tsy izy a fa mamerina an'le zareo le manao terme hoe Yaho za Yaho satria avy amin'io nakany ale Yehosoa de ny anjareo zany a nampiny an'ty le izy a nampiny an'ty le zavatra nasiny dasy aloha mboariko tsara le hefa tsy mety tsara ty ety kosa zao tsy mety mihitsy ny ty tsy maninona fa izantsika ho mety fony zao zay izy nety tsara izy zay any mety tsara izy tya asitsika n'ty teboka pelikely tya aleo tsika ataotsika maintsomaintso de mazava tsara izy am'izay ty misy teboka kely ato a io de io teboka io zany nanova zava satria tady ny vakina ndray no lasa nanao hoe
ia le voalohany aloha tsy nivainy a ia ato am'izay izy nivadika o zao o zany hoe iaho zany de mifarana am'ty moa zany tena marina zay io le atao hoe iaho satria raha vo tsy eto am'ty vava ty izy mametaka an'io tebok'io a de lasa iava foana iny tena tena sy tiny fa eo le izy a de ty ny lasa natonga an'le terme hoe iaho iaho andazy loha fa tsy ampy le izy atsika couleur hafa mihitsy ny temse mety a tsy le mihitsy mizay ty zany le natonga an'le terme hoe jaly koa tsika am'ty zavatra ty ty natonga an'le hoe ia hoany zareo na moa ty navadiny io de zavatra misy le zany navadiny zareo io a de lasa hoe ia ho nasorony am'izay le asa zany rehefa avy eo tsy nivakiny izy zany satria tsy afaka manao eo mihitsy izy raha tsy zao frazy zao ihany no apetrany eo fa zao nato hoe tenebreo de io le andriamanitra ivavahan-jareo zany am'zao tsika am'teny zao de ny zahatra tena mahavarina mihitsiny a raha ohatra ny izy zany ka tena miantso iaho de tsy maintsy misy asa eo naty anaty la tsy maintsy lasa hoe ia u ha iaho tsy maintsy iaho ny anaran'io satria tsy afaka esorina mihitsy io asa io nanao iny izy anao iny zany tsy mampety an'io anaran'io mihitsiny lasa hoe iaho de misy asa mandehandeha avy any zay ny mahatonga anarany hoe iaho andriamanitra tsy izy io zatra miforoporono zareo azay miantso an'ireo rehetra ta de mivady anao kabalina moa manompo sampy mitandrina didifolo zay rehetra nitandrina io a tandrina didifolo daholo zay ny nahafantarana azy mpitandrina didifolo daholo zay nanao an'io de ny sabatista sy zay rehetra mpitandrina didifolo rehetra rehetra zay de avy amin'io am'izay nalainy zareo ty iaho ty a zao ndray le naovany anazy zany raha ho soratana ndray zany le izy a de ohatran'izao efa soroko ty satria fahinareo am'izay a efa soroko ty zay le iaho zay aloha etizako am'izay ty a no amboariko tsara ny soratra fa ohatrany tsy de tsara mihitsy le izy atria moa tsika tsy maintsy manoratra de la droite vers la gauche a de zao ndray zany le izy efa avy eo leo fafana misy ty aloha e fafana hatramin'ity mihitsy aloha de averina soratana tsaran'le mandeha mihitsy fa firetaka be mihitsy le izy teo de tsy de tsara soratantsika am'izay le izy a ty le iaho a iode de hea de vava de misy teboka ato a de he ary le teboka tsy eo fa ty tebo voly zay de le teboka ato fatsika ataotsika mena matony tsara ty zay de nasitsika an'le o ato satria ny vava sy ny o manome o sorataketo mihitsy ny zany ny vava ty vava ty io zany ny vava io vava my fiteny azy zany am'teny hebreo a rehefa asiana zavatra o ampovoany ao teboka ampovoany ao a asiana teboka ato zany a de trany de vakiny ty atao hoe oa na hoe u zao zao ny famaky an'io zany zany hoe rehefa jerevantsika zany ty a de zao ny famaky an'ty am'izay rehefa aveo hoe ia ho ho iaho satria moa ataon'zareo io le izy de io le mahatonga an'lay izy hoe iaho fa tsy maintsy misy asa atao faratona tena tsy tiany satria tsy azo atsipy ty asa ty manidina ny naninanina any satria le tetragrama tsy maintsy hoe ia iode he vava he fa raha vao sy tetragrama io de tsy izy io satria tetragrama mihitsy le izy zany hoe lasa rehefa vakina mahitsy izy zany de lasa hoe ia ho de ty moa tsy considereny zareo ty ho hasa farany ty a tsy raha raha iny io ty tsy raha raha iny ty ty ataony manidina any io de lasa hoe iaho sisany farany ia o le ataotsika stylo hafa fa tsy de mamokatra tsara izy zany lasa hoe ia o tsy asiany zareo asa ntsony izy
fa izy misy asa io natyanatina satria lasa tsy mety tononona le Yahoo rahavotizay satria efa nazavaiko le Yahova fa zareo tsy mety miditra amin'ny Yahova koa fa Yahoo na nidirany de zay jerentsika jirevantsika le Yahoo io na teo Yahoo io ohatrany reo tsy mahay ary tsy misy fomba akoatran'izay azahoana le terme Yahoo satria na ny boky hébreu aza rehefa manazava n'io de io mihitsy ny fandratana ny Yahoo izy ary zay mihitsy le entin'ny olona rehetrarehetra zay de io Yahoo am'izay rehefa avy eo no nitovozana le soa nasiana soa fotsiny taorinany zany Yahoo zany hoe averiko soratana am'izay am'le teny hébreu nampiana soa le izy Yod Ehea ity le oty io le Yahoo zao de nampiana soa fotsiny ato de nasiana zao ny Yahoo soa ndray am'zareo jereo angely izy tena fa mitapitahana mihitsy ho de asiana le teboka kely makary de fanio ny teny jiosy satria ny famiaka an'ity tokoa de tena Yahoo soa Yahoo de soa io famaky anazy famaky an'ity tena Yahoo soa jejereonareo am'izay nefany tahaka nytao mitovy fa tsy mitovy satria nray ny avy am'le anaran'Andriamanitra ray hoe Yahoo ty le Yahoo ty le Yahoo ty ambony ty izy ty narana tsy izy io io naran'Andriamanitra tsy izy foroporony zareo tsy atao hoe aviaiza zany de io na tonga ny Yahoo soa de hitantsika am'izay fa zay niantso Yahoo soa le Andriamanitra ray mihitsy nefa diso satria tsy nitonony jiosy zany Yahoo zany tsy izy jiosy nanony Yahoo zany andre mandeha fa zany terme o zany efa taty ela be nisy anehoany tatika hatramin'ny taona -400 taty anoany vao nisy ny terme o zany fa raha tany aloha tany zany mivesy ny ora nisy tam'izany zay ny tena nisy tany aloha be tany fa ve moa ny tena voalohany oana narakaraka ho ny farandindra raha ny filazany zareo efa nikiariko de zay mihitsy ingeny izy miko teo le soratra le tam'le translate ino le alphabet hébreu tranainy satria alphabet hébreu tranainy moa iny meko anareo iny zay iny izy tena netanareo zany ny arkéologie rehetrarehetra sy ny zareo mpitantsoratra hébreu eny nametraka an'ireny koa efa tsy zany nanao an'ireny ary teny jiosy daholo enge reny meko anareo fa tsisy hoe teny gasy anjiosy reny de meko anareo le izy de zay no mahatonga ny hoe ny anaran'ny Yahoo soa ne ka tsy izy satria avy amin'ny anaran'le Andriamanitra ray hoe Yahoo zay tsy miexiste akory le izy tsisy Andriamanitra natsona tamin'ny anaran'ny Yahoo zany ny indre mandeha aza ary efa jerevantsika ny baiboly hébreu Yahva daholo ny tao terme Yahva daholo ny tao fa tsy misy terme hoe Yahoo zany tao ny indre mandeha aza de zay no mahatonga ny hoe ny olona miantso ny Yahoo soa rehetrarehetra sy Yahoo rehetrarehetra mitandrina didifolo daholo izy rehetrarehetra nefa ny hafa firenena zany ny tsy maizy an'io satria ny tsy mba nijiosy io ny tsy aniza fa de tena Andriamanitra ny foroporony zareo mihitsy io ary zareo rehetrarehetra de tsisy afaka ny fahotana nandraiza fa tena olona manahirana amin'ny teny anazy mpanao ratsy tena sady bijangajanga ny tena ay ka le didifolo mahatonga an'izany hoe efa fantatra fa tsy nomenanao nefa mbola tazominao ihany de normaly ianao mpanota zay le hoe milaza ny tenany fa jiosy ka my sinagoga ny satana apocalypse 2:9 zay le hoe tena tsy mety nampianariko atsika rehetra zany rehetrrehetra zany mba hiverenina ame tena izy hoe Yahoo soa tonga amin'ny Yahoo soa anao tena afaka ny fahotana ary tena tsy mahay manota intsony ary izay zao etsonanao zao navokako daholo zany fampianarana rehetrarehetra zany ahafantaranareo le Andriamanitra tokony ho tompoinareo ary fantaro am'izay ny tokony ho tompoinareo sy ny tsy tokony ho tompoinareo zay ny fanazavana de miraso atsika etra samotainao soa zay ny famarana ny fotoana de tapahana ty rehefa avy eo fa tsy toezantsotra rehefa lavabe zany hoe atao mitokana indray ny fanontaniana fa ho an'ny teknisy zany de mifarana treto ny fampianarana satria fanaritra adin'le sasany hiditra amindray tsika fanontaniana fa maika faingo kely elelatsika de soratana mihitsy ny hoe fanontaniana indray tya ho an'ny olona rehetra zay miaino tena fanontaniana mikasika an'izay Andriamanitra zay afaka miditra daholo zao tontolo zao satria nandreany zany fampianarana zany nareo de afaka miditra daholo rehefa tetsy moa defa tetsy de asa miditsy koa fa tsy maniny fa ho an'izay ho any am'lanitry lanitra ka manontany de manontany fa soanareo tanteraka mihitsy zany ho famonjena ny fananareo rahanareo miziady masatra ny Yahoo soa zany ny Yahoo soa
zay zany fa de mifarana treo ny fampianarana de samy tena soadotsika makafaingotsika teknisianina de miditra am'izaytsika amin'ny fametrahana fanontaniana mikasika an'ilay Andriamanitra ivavahana sy ny fanalana ny fahotany. Zay zany lohatentsika am'izay fahinareo hatramin'izay. Ema de miraosika de